Ambohidranomanga Ambohidratrimo, vokatry ny olana ara-tany, fianakaviana zato mahery tsy misy trano isitriana. Fifanarahanam-piara-miasa Base Toliara sy Justice EP, tsy manakana ny tolona ampitsahara ny tetikasa mamotika vahoaka hoy ny antoko otrik'afo. Tsy fandriam-pahalemana, tovolahy iray voalaza fa efa notadiavina trinela no voatifitry ny mpitandro ny filaminana teny Anosibe. Maro anisany vehivavy eto Madagasikara afaka hitondra fandrosoana lehibe ho an'ny firenena ny fahalalahana izy ireo, ny fananany fahalalahana amin'ny lafiny maro, indrindra ny isitrany ny zofeno amin'ny maha-olom-pirenena azy. Raha ny zava-misy anefa eto Madagasikara, mbola kely dia mizaka olana ny vehivavy malagasy, voalohany amin'izany tsy fahafahana misitraka amin'ny fianarana sy fanabeazana any an-tsekoly noho ny fahasahiranana ireo ray aman-dreny. Eo ihany koa ny tsy fisian'ny fanampiana mazava avy any amin'ny fanjakana azony rehetra misitraka ny fanabeazana. Miantraika betsaka amin'ny hoavin'ny ankizivavy izany rehetra izany rehefa tonga amin'ny sehatra ambony antony takina ny zo. Ny vokatry izay zavatra izay dia lasa zary condamné, mialatsiny amin'ny fiteny frantsay hoe ny vehivavy dia lasa tsy maintsy manampy foana ny ray aman-dreny satria tsy manana an'ilay fahaizana tokony ahafahany mihoatra amin'ny fiainana zany ao anatin'izay. Rehefa manomboka mitombo ny taona ny vehivavy dia tonga ny misehatra ny ataontsika hoe fitadiavana asa izy dia any ihany koa aloha raha mbola hita hatreto dia mbola misy foana ny fanavakavahana hoe misy ny karazana asa natokana ho an'ny lehilahy fa ny vehivavy zany mbola maro no atao ankilabao anatin'izay, kanefany tokony hisy ny fitovian-jo rehefa asa mitovy no sahan'ny lahy ny vavy fa mbola hita foana zany resaka hoe fanavakavahana izany zany ao anatin'izay. Andro iraisam-pirenena ho an'ny vehivavy io indrindra no itenenana angatahana zany hoe zao avy ny zo ny vehivavy. Ao anatin'izany manana zo hianatra ny tovovavy, manana zo anana asa tsara ny vehivavy, manana zo hitovy karama amin'ny karama raisin'ny lehilahy ny vehivavy raha mitovy fari-pahaizana. Raha ny fandraisana ndraiky vitsy anisa ireo sa tena miditra amin'izany raha eto amintsika raha ny fanazavana trany. Manentana ireo vehivavy avitrika amin'ny fandraisana ndraikitra eo amin'ny raharam-pirenena. Misokatra ny varavarana ho an'ireo izay maniry anatevin-daharana ny vehivavy Tim. Ato amin'ny antoko tiako Madagasikara zao ny resahana. Raha tamin'ny mandako tamin'ny voalohany nisy 4 ny député vehivavy. Tamin'ny mandat teo aloha teo nisy anankiray ny vehivavy. Fa izao zany anankiroa ny vehivavy dia ao anatin'izay koa ny mba hiadina indrindrandrindra aty anatin'ny atoko hoe misy le hoe objectif de millénaire hoe 50 ny fandraisana andraikitry ny vehivavy, zany hoe raha misy lehilahy 50 mandraikitra dia hitovy amin'izay koa ny isan'ny vehivavy mandray andraikitra dia atomboka izay. Angatahana izay aty anatin'ny antoko politika hoe anankiroa zao ohatra ny député vehivavy dia amin'ny mandat manaraka ny vehivavy anankiroa efa ao tazoma fa ampina dia ohatran'izay koa ny any amin'ny communal ny conseiller sy ny rehetrarehetra mba handray andraikitra ny vehivavy zany fa tsy hoe ao an-trano fotsiny. Tokony sehatra amin'ny resaka politika ny vehivavy dia asa handray andraikitra dia zay rapito zay programme zay ho aseho anay zay ka ny antsoina manao antso zay ho an'ny vehivavy rehetrarehetra. Tsy voatery ny vehivavy miditra antoko politika ho amin'ny tiako Madagasikara ihany na ny hoe firaisankina ihany fa antsoina daholo mihitsy zay vehivavy rehetrarehetra hiaraka aminay ankalaza zany andro ny vehivavy iraisam-pirenena zany rapito satria izy ity dia lutte combat tsy anay irery fa ny vehivavy rehetrarehetra mihitsy. Eto Madagasikara manokana dia hitantsika ny fiainana amin'izao fotoana tena miatra zay vehivavy ireo renim-pianakaviana daholo mahita an'izany fahantrana any amin'ny tokantrano zany dia zao fotoana hijoroana mba ahafahantsika amin'ny teny tsy misy sakatsakana, tsy misy fampiororona, mba ahafahantsika amin'ny teny dia tongava daholo ampisehoantsika hoe tsika dia vehivavy tsy manaiky lembenana zany tsika fa mijoro mandray andraikitra eto amin'ny firenena mahasamy teny ny zavatra tsy mety ary miteny koa ny zavatra mety dia rahampitso ny ahafahantsika maneho izay dia ho an'ny rahampitso
ho fanamariana ny andro ny valomartsa anomboka amin'ny 7 ny fotoana ao Belair izay anasana ny rehetra isy ny fotoam-bavaka sy fifanankalozan-kevitra arahana famelabelan-kevitra mandritra izany aorian'izay ny diabe azo ny makrobeoririka isy ihany koa ny fizaham-pahasalamana maimaim-poana izay karakaraina izy ireo ao amin'ny makrobeoririka ho fitsinjovana ny fahasalaman'ny vehivavy tsara ny manamarika fa natao any rehetra tsy ankanavaka ny hetsika izay ho tanteraina. Mpitandro ny filaminana marobe ny tonga ny rodorodo maraina tamin'ny fiara nanala ireo mponina teny amin'ny trano fonenany teto Ambohidranomanga komina Anosiala distrika Ambohidratrimo tsy nisy alahary fa avy hatrany dia namoaka ireo entana tamina trano 12 misy fianakaviana manodidina ny 100 izy ireo. Nangataka fifampirarahana ireo voakasika manoloana ny fanesorana azy ireo saingy baiko tsy maintsy tanteraina ny mpitandro ny filaminana raha ny fanazavana. Tsy nahazo rary ny teny amin'ny fitsarana ireo fianakaviana ny ara ny favoazana na niezaka nanao ny fandravana didy azy. No le didy zany, didy io tany amin'ny première instance didy io didy tsiraikitra. Rehefa tao amin'ny deuxième instance zany le izy dia tsy nanao ninina mihitsy ny avokanay dia nataon'ny fitsarana didy raikitra zany le izy tao amin'ny deuxième instance. Rehefa nataon'ny fitsarana didy raikitra zany le izy tao amin'ny deuxième instance dia nanao cassation zany zay. Rehefa nanao cassation zay dia nangataka izahay zany fampetona an'le didy zany dia tsy neken'ny fitsarana moa zany ny fampetona ny didy io na dia nanao cassation ary zay dia nandefa huissier zany ireo olona izay mi-expulsé anay eto amin'ity toerana ity zany nampafantatra anay fa izay nanao fampetona an'le didy hoe tsy neken'ny fitsarana le izy dia nanome 7 oranay izy tamin'izay fotoana izay hoe ialanay ato amin'ity trano fonenanay ity dia androany maraina moa zareo zany tonga teo miaraka ny groupe raray camion gendarme eraka ny sprinter huissier maromaro dia niezaka misy marina eto amin'ity toerana ity satria ty tany ty 15 hectara latsaka kely réquisition anankiray olona 4 no misoratra an'io ao anatin'ny juridique izay eto amin'ity toerana ity zany za miteny zao zany dia sady mpandova no nividy konkoa zay tamin'ireo olona anankefatra ireo zany hoe ny anjarany anankiray amin'ireo olona anankefatra ireo zany namidy ny taranany taminay dia niezaka moa zany nanazavany tamin'le huissier hoe tokony mitondra géomètre nareo satria parcelle 1 sy 2 io atao amin'ny parcelle 1 6 hectara mahery kely ny parcelle 2 misy an'ity olana ity 8 hectara zany hoe misy restant ao amin'ny 8 hectara io dia nieritreretinay io restant ao amin'ny 8 hectara io zany atao amin'le anjaranay le ao amin'le parcelle numéro 1 satria raha réquisition ray juridique ray misoratra amin'izy tokony hoe mizara légal zany izy efatra menada zay zany nieritreretinay amin'izy tokony légal le fizarana le izy nefa tsisy partage tsisy légal zay le izy fa tonga teo rehefa tamaraina dia hoe tonga zay anatanteraka an'le didy miala nareo miala ny hery teraka Kotambo miala ato amin'ity parcelle numéro 2 ty. Tany manodidina ny 15 hektara izao voakasika izao raha ny fanazavan'ireo mponina nisy ny vidiny tanin'izy ireo tsy fantatra mazava nefa izay ny vidiny tany ary hatramin'izao mbola tsy mipoitra teo anatrehan'izy ireo izay milaza ho tompony tany. Very fanambola velona arak'izany ireo mponina na ny daboan'ny loha aza tsy misy ankehitriny na ny fambolena sy ny fiompiana kely izay fototry ny fivelomana potika tao anatin'ny indray mpimaso. Ny olona voakasika ity zany ny héritera zanatra soa contre héritera Kotamboto dia ny zava-misy nefany zany héritera zanatra soa zany tsisy fandraisan'le olona izay misoratra amin'ity tany ity mihitsy, tsisy représentation nataony mihitsy zany tany amin'ny fitsarana hoe izy
olona natsangana ve izy, olona nitolorana fananana ve izy, olona nividy tany teto amin'ity toerana ity ve izy, sa hoe izy tsisy représentation mihitsy fa olona vahiny ny tonga dia miexpliquer ny olona nitoetra teto nanajary teto efa amanjato taona mihoatra 100 mihoatra ny nipetrahanay teto. Raha ny tenako zao 270 taona za efa génération fahadimy eto amin'ity toerana ity. Miantso vonjy maloana izao zava-mitranga izao ireo mponina eto Ambohidranomanga Ambohidratrimo. Eto moa zany zay zany reto olona maro be reto zany anisan'izay hoe de maro amindreo zany ny tena hoe tratra ny tsindry azolena satria na nle fanananay ara zany amin'izao hoe miparika any tsy hitatsony hoe atao ahoana satria misy ao zanaka kisokely, misy fananana maromaro zany miparitaka any. Raha ny andro atandro zany dia hoe mety hoe afaka hoe mifampijery any fantatsika tsara hoe ny tany zao tsy milamina. Ny atrianay ny raha alina zany ny tena hoentinay hoe hiantsonay amin'ny aina manjely rehetrarehetra hanaovanay antsoavo amin'ny aina manjely rehetrarehetra sy ny vahoaka malagasy indrindrandrindra hatrany amin'ny filoham-pirenena ministry ny fitsarana mba hitsinjo anay hoe hijeranay amin'izao zavatra manjoanay izao hoe inona zany ny position ataonay zany amin'izao satria izay rehetrarehetra hoe hita zao zany hiatrika ny alina indray zay tsy haiko hoe hiatrika zavatra mamay mihoatra noho izao zavatra atrianay izao zany. Efa ela no ny kikika sy ny antsovonjy noho ny tsy fandriam-pahalemana miatra amin'ny malagasy. Toa vao maika anefa ny rongatra izay tsy fandriam-pahalemana izay tato ato, tsy eto Antananarivo ihany fa manerana ny nosy. Raha tsy ilaza fotsiny ny tranga tsindrona antsy tany Toamasina ny alarobia lasa teo. Eo ihany koa ny famonoana sy fandrobana trano, ny fanolanana, ny vaky fasana, ny fakana kera ny mangany fotsiny ary iainana isan'andro sy tomahery sy ny maro hafa tsy voatanisa. Raha ny fanadihadiana natao, ny tsy fananana asa sy ny tsy fahampiana no antony tena mampirongatra ny tsy fandriam-pahalemana eto amintsika. Betsaka ny tsy anasa, ao ihany koa nefa ny ohatran'ny hoe fisian'ny zava-mahadomelona dia mananao foana ilay olona dia izay mahatonga anazy lasa manita-tsaina zany e. Voalohany indrindra aloha tsy fananana asa mibetsaka dia normal tsy maintsy mitady vola ny olona satria mikapoaka amin'ny varo 900 mikapoaka zao dia ny olona tsy manana asa nefa tsy maintsy mihinam-bary arivo. Isan'ireo firenena mahantra indrindra i Madagasikara ka isan'ny antony iray ihany koa no mampitombo ny tsy fandriam-pahalemana izay fahantrany. Fanampin'izany, maro amin'ireo toerana isa-paritra ny voalaza fa tsy azo aleha no fasahirana amin'ny mponina ao aminy ka mahatonga azy ireo hanao tao foana raha ny fanazavana. Tsy izany ihany fa misy sokajin'olona eny amin'ny fiarahamonina manao zavatra mihoatra mifefy fiarahamonina. Tia manandrakandra izay zavatra rehetra tsy tokony atao ka mivoana eny amin'ny fiarahamonina, any ka lasa manao zavatra tsy ampiveverana ary tsy manaja intsony ny zava-misy eny amin'ny tontolo manodidina azy ireo, hoy mpahay fiarahamonina Lanto Ratsida. Ny raha malala ny ao an-tsain'ny olona voalohany dia ny resaka fahantrana amin'ny ankapobeny. Hoe rehefa mahantra betsaka ny zavatra tsy ampy ohatran'izany dia mitarika ny olona hanao asa ratsy, hanao herisitra amin'ny ankapobeny moa zany fa mety hoe asa ratsy na ohatran'izany. Ny anankiray faharoa no mety ho antony dia mety hoe ao amina tany anankiray, ao amina tanàna anankiray dia misy toerana na tanàna anankiray izay mahatsiaro hoe ohatran'ny hoe anjorom-bala. Ohatra zao hitantsika hoe raha eto Antananarivo zao tsika dia hoe raha vao makeny tsy haiko tetezan'ny Bekiraro ianao nalaza zany hery zany dia malaza kokoa ny herisetra amin'ny tanàna anankiray. Midika zavatra zany satria mety le olona ao zany, mety le mponina ao, mety betsaka kokoa ny olona trapahisairana na ohatran'izany zany zay le amin'ny lafiny lafitany na territoire aminy. Mitako fa olana matipaika ity resaka tsy fandriam-pahalemana eto amintsika ity. Raha ny zava-misy, nisy fepetra ny raisina ho an'ny Toamasina manokana ohatra, saingy hatreto toa vao maika refesin'ireo Jolay ireo mpitandro filaminana. Ankoatry ny hetsika ny mpitandro filaminana sy ny vahoaka izay miara-misalaha, dia tokony hampitombo fanjakana na hamoraina ny fahazoana asa mba hahafahana mampiaina ny tany tsy fandriam-pahalemana eto amintsika raha ny fanehoan-kevitra.
tovolahy tanora iray no matin'ny tofiry mpitandro filaminana androany tetỳ Anosy-Be tokony ho tamin'ny 12 ora teo. Tsy nisy nasany resaka ireo nanatry maso fa raha ny sisiondresaka dia efa ela no nitadiavy ny tovolahy io ka izao tratehaka mpitandro filaminana izao. Ranomaso mipatrapatraka sy ranandrika no hita tetỳ an-toerana androany vokatry io trango io. Hatreto tsy fantatra mazava izay tena anton'ny fitifirana fa andrasana izay ho toy ity raharaha ity. Ny filokana sy ny fandraisana zava-mahadomelona no antony mampirongatra ny tsy fandriam-pahalemana hoy ny fanazavana filoha-pokotanina Anosizato izay tonga tetỳ Anosy-Be. Amin'ny ankapobeny aloha zany raha antsika malalo io resaka hoe insécurité indrindra fa mifanindany dia na zany na tsy zany tokony ho jirena trano hoe ahoana ny tsy lokana kalamanjana sy ny sisa rehetrarehetra satria reny mitarika an'ilay izy raha ny zavatra hita teto androany zany zao vao teto dia hoe nisy olona nanondro dia polisy moa zany nanao ny asany sy ny sisa dia zavatra hita hoe nisy ny fampitifirana nisy ny raha ny fahalalana azy dia nisy ny enanapoy fa izay tsy mitsahatra mihitsy miteny hoe aoka re mba hatsahatra io filokana kalamanjana fidorohana zava-mahadomelona fandehanana ny natobara sy ny sisa maro isan-karazana io satria reny no miteraka ny insécurité. Ny ray aman-dreny zany tokony samy maila ho fianakaviana sy ny zanany sy ny sisa rehetrarehetra tokony anara-masitsika hoe iza le izy satria raha malala reo olana be da be teraka ny tsy fandriam-pahalemana ankehitriny. Manoloan'izany manentana rehetra ny filoha-pokotany mba hanatsahatra ny filokana sy ny fitariana amin'ny ratsy efa mijery akaiky ny zava-misy moa izy ireo mikasika ny fandriam-pahalemana eny an-toerana. Ny fiapetra raisina misy foana isan'andro ny fiapetra raisina mampafantatra ny rehetrarehetra na fomba fandehanana amin'ny alina io na fomba firesahana hoe aoka re mba tsy hojerentsika ntsony reny resaka mampisavorovoro amin'ny resaka filokana kalamanjana sy ny sisy reny ny mifampitaritarika dia samy tokony andray fi moa ny olona rehetra tsy azontsika tirena fa samy manana ny naim-pony atreto aloha zany miankina be dia be fa na dia din'ny polisy sy ny zava-misy fa izahay efa nanao tatitra amin'ny lehibe anay voahiraka ny lehibe anay koa zay hijery zava-misy aty toerana dia izay zavatra izay nijerena. Nanaitra ny maro ary niteraka alahelo sy fanafitonana tamin'ireo manohitra nitetika Sabastoliara ao Tsimondrefana. Ny fifanarahanam-piara-miasa nataon'ny Justice EP sy ny orinasa Bastoliara ny farany volana febroary lasa teo raha nambarany otrikafa androany. Tsy nisy akory ny fankakevitra mialona natanteran'izany ka azo adika ho firaisana tsy kombakomba naiky nitetika asa manoloana ireo fitarainana sy antsoantsonim-ponina hoy ny faneho-kevitra. Kanako metam-panontaniana ihany le izy. Ny anankiray aloha dia izao tsy nanontany ny hevitra ny taty akilany zany aloha ny Justice EP sahala aminay ilay manohatra tsy nakana hevitra hoe vonona ve hiditra amin'izany fifanarahana fiara-miasa orinasa Bastoliara zany. Ny faharoa dia ny hoe ny zavatra diadiavin'ny mponina ndraika mazava be ny alany ny tetika asa Bastoliara amin'ny faritra Atsimo andrefana fa tsy hoe isina balizina mitaky akory ny mponina hoe onero ary ny sandanitaninay tsy zany mihitsy ny tadiavin'ny mponina fa ny alany ny tetika asa Bastoliara ka zay ny mandiso ny Justice EP zany zay nanaiky nanao fifanaraha mpiara-miasa tamin'ny orinasa Bastoliara satria ohatrany olero ary lay sandan'ilay tan'le olo tsy izay le izy fa averiko ihany hoe ny alany ny orinasa Bastoliara ao amin'ny toerana iverinitran-drano zay no tolona ataon'ny mponina ary mbola manomana hetsika zay amin'izao fotoana izao zany hitantsika eo moa zay amin'ny herinandro io amin'izay ilay fanoheran'izay satria izay ny raha nanomana tany ka oja hoe lasa mampalahelo zany le izy satria lasa mitanila zany ny fiangonana katolika amin'ny alalan'ny Justice EP mitanila satria maninona le niverina mba ho ray aman-dreny indray satria efa manao ny ataony moa zany ny fitondram-panjakana sy ny orinasa Bastoliara iza moa zany mandeha hitaraina ny mponina mba hialokalofany. Etsy ankilany mazava nefa ny votoa ho atin'ny fiara-miasa eo amin'ny rotonta dia ny Justice EP sy ny Bastoliara. Antony rosoana tamin'ny fiara-miasa ny fikatsana ny tombotsoa an-daolobe isy ny fampandrosoana amin'ny tetika asa pitrandrana Bastoliara sy ny fiara-miasa afantaran'ireo tompotany ny zoniny sy ny tombotsony ary indrindra mba ho ara-dalàna ny fahazoana izany tany izany. Mipetraka ho ray aman-dreny sy mpampianatra ny fiangonana ary indrindra ho arifanina ahafahany rehetra misitraka ny tombotsony araka ny tokony ho izy raha nambarany Justice EP. Arena ny arena raha mamokatra ary mamokatra ho an'ny besinimaro. Eo indrindra zany manana andraikitra amin'ny ray aman-dreny
ny eglizy mpaminany sady mpampianatra manko ny eglizy mpaminany izy zany dia tsy maintsy milaza ny mariny mahareny azy koa dia tsy maintsy maneo an'izay ary dia hitasika zany amin'ny taratasy soatan'ny conférence épiscopale ny vitiniko le izy amina zavatra anankitelo zay nasongadina hoe io arena io ary ny faharoa ary fanina ary ny fahatelo arak'izay hoe eglizy eo ny formation fa eo ihany koa ny mavavaka izay satria mivavaka no afahana mampandroso ny fiainana mahaolona manontolo sy ny olony efa ihany koa. Tsy anakana ny tolona anoerana ny tetikasy io fiara-miasa ny Bastoliary io sy ny JCP raha ny fanazavana nataony otrikafo. Ambony izany rehetra izany mantsy ny fikatsahana ny tombontsoan'ny mponina manoloana ny fampotehana teraky ny fitrandrana ho ranobe atsimo andrefana. Zay zany dia tsy maintsy manolo ny etika atao zany na nisy ary ny fanarahany fanaraha-piara-miasa ny JCP sy ny orinasa Bastoliary sahala amin'ny io zavatra ataon'ny JCP io nge raha teo anivon'ny fiangonana katolika tsy voavoalohany satria manino izy hoe tsara ny mampatsiahy fa rehefa nafana vai ange ny fanoheran'ny mponina zay mbola nitohanana na ihany koa ny mbolina hevitra ny fanoheran'ny mponina ny orinasa QMM zay efa mipetraka ao faritra nisy ao amin'ny faradofay zany dia ny évêque émérite ny faradofay tamin'izany fotoana nge le nisolomy le amin'izao fotoana zao za tsy te hanonona anarany le évêque émérite dia tsy nomba ny mponina fa nomba ny QMM ihany koa zany dia nampiantso ny namanay tamin'izay fotoana zay dia miteny aza mididitra amin'io nareo ataon'ny QMM io mety ihany koa ny idiran'ny orinasa Bastoliary any amin'ny faritra atsimo andrefana zany hoe tsy visambany zany ny tranga nisy sahala amin'izao zany ataona iveka sasatsasany ka oza hoe nefa zay tsy nanakana ny mponina zany hanoy ny fanoherana ny QMM atao faradofay dia sahala amin'izay ihany koa na dia misy le fanarahana nataon'ny JCP sy ny orinasa Bastoliary dia zay tsy manakana hanay akory zay hanoy ny tolona fa tsy maintsy miezaka zay hatramin'ny farany hanoezana ny tolona mba hafahana manala ny orinasa Bastoliary amin'ny faritra atsimo andrefana. Nambaran'ireo mpitantana tetikasa Bastoliary any 9 Desambra 2022 lasa teo fa afaka 3 taona vao hanomboka ny fitrandrana fasy mainty ao ranobe. Anohy ny fanadihadiana izay mbola tsy vita ahafahana mamarana ny mikasika ny firafitra sy ny vizotry ny tetikasa. Atolotra ny mpamatsy vola ato anatin'ny 7 volana eo ny valin'ny fanadihadiana vao hiditra amin'ny fananganana ireo fototr'afotrasa rehetra. Aritra 2 taona eo ny dingana amin'izany azona miroso amin'ny fitrandrana izay ampiasana vola hatramin'ny 700 sy 700 tapitrisa $. Fanapahakevitra ankamiana no resin'ny mpitondra fanjakana ankehitriny raha nanapa-kevitra ny hanokatra indray ny orinasa Bastoliary raha ny faneho-kevitra samihafa. Ity fitondrana ity ihany mantsy no tsy nanaiky ary nisakana ny fitohizany tetikasa ny taona 2022 ary mbola izy ireo ihany no nanome lalana amin'ny firosoana amin'izany indray. Nitohy hatramin'ny volana febroary teo moa ny hetsiky ny mponina manohitra ity tetikasa ity. Andrasana nitohiny. Misatra ary tsy voafeny ny fampandrosoana ny faritra ankehitriny ny mpanao politika. Manimba tena ny fitondrana raha resaka faritra noho izy ireo tsy mafy na manitsaka tsotra izao ny voalaza ny lalam-panorenana izay tsy tokony alana mihitsy hoy ny faneho-kevitra. Profon'izany fametrahana gouvernoura raha tokony amin'ny alalan'ny fifidianana no nametrahan'izay olona tokony tantana ny faritra iray. Mitarika ny olona te aleotena ny zavamisy ka mahatonga azy hihevitra hitaki nametrahana ny fanjakana federaly. Zavatoza ho any Madagasikara nefa ny firosoana amin'izany fa mahamaika kosa ny fampandrosoana isa-paritra hoy ny fanazavana. Le fampandrosoana amin'ny faritra zany aloha misatra ary zay mahatonga ny olona te hitaky hoe aleo fanjakana federaly no ajoreto izay nefa ny raha amintsika malagasy efa noso ray tsika aloha tsy tokony hiditra amin'izay fa ny fanatsarana nylay faritra no tsara jerevana zany. Isika ihany koa anisan'ny manimba tena amina resaka faritra satria nanino ny gouvernoura no apetraka fa tsy lay voalatra ny lalam-panorenana hitsahana ny lalam-panorenana amina resaka lalàna fihizoro zany manahirana antsika fomba fitantanana eto Madagasikara zany mikasika ny resaka faritra
anika mahatonga ny olona alay mpanahy zany te andeha irery ao anatin'le nohony ataontsika ihany mpanao politika nyresahako eto. Mahoraka izao ny fifidianana isamparitra manana anjara toerana lehibe amin'ny tena fampandrosoana ny fitsinjaram-pahefana saingy mbola tena marisarisa ny fampiarana azy eto Madagasikara. Tranga izay mila alamina sy atsaraina mialoha anatanterahana ny fifidianana hoy ihany ny fanazavana. Betsaka ireo tsy fahatomombanana sy fisian'ireo olana maro lafy tsy mbola voava mandrakandroany ka tokony tsy rotorotoana. Misy enino nametraka an'iny ary marina ny teniny fa raha zo fifidianana eritreretintsika ho atao zao tsy mety amintsika aloha izao satria ny fanasambahoaka na ny zavatra nitranga teo tsy misy mandeha amin'izay loniny ka aleo aloha andamina firenentsika dia ho ataontsika ny fifidianana faritra ary ny eritreritray raha dia tokony miverina daholo ny fifidianana rehetrarehetra. Efa tokony nampiarina ny fitsinjaram-pahefana tena izy eto Madagasikara ahafahan'ireo tompona andraikitra any amin'ny faritra hifantoka amin'ny fampandrosoana ny eny fotony hialana amin'ny fifangongon'ny fahefana eto Antananarivo ka mba tena anana fahaleovantena ara-toekarena amin'ireo arena misy ao amin'ny faritra tsirairay izay samy manana otrikareniny. Aleo ny faritra anana ny fahaleovantenany ara-toekarena aloha ahafahany mandroso fa mila jerevana izay fanamboarana an'izay ny vola miditra any amin'ny faritra tokony ampandroso azy tsara mihitsy zany raha ny arena sy ny toekarena misy eo aminy eo zay le natonga ny teny teo hoe mila jerevana mila miady hevitra sika mikasika an'izay vao atao zay fifidianana rehetrarehetra zay zany fa manjary sao dia mitsambiky mikipitsika ao anatin'le izy maika fotsiny ka izy koa amin'ny lafiny anankiray misy resaka politika ihany amin'ny lafiny anankiray misy resaka politika manao clientélisme politika ny fanjakana foibe rehefa ho avy amin'ny fifidianana hoe tonga izay hitsitika anareo tia ny anjara birikinareo amin'ny fanatanterahana amin'ny fampandrosoana zany rehetrarehetra zany tsy tokony izay tsy no miainantsika amin'izao vaninandro zao. Finiavana politika fa tsapatena ary fandraisana andraikitry ny mpanao politika no andrasana ahafahana manatratra ny tanjona. Efa marobe rahateo ireo fanatsarana sy soso-kevitra azo ampiarina isina fampandrosoana marina eto amin'ny firenena ka fotoana ampiarana azy izao. Tanora avokoa no mandrafitra ny fiarahamonina malagasy. Saika lasa vesatra nefa ny fisian'izy ireo noho ny tsy fisiana politika matipaika mifanatraka amin'ny filany sy ny taken'ny zava-misy ankehitriny. Miravoravo tanana, tsy sa mandray andraikitra intsony ny tanora raha resaka raharaham-pirenena. Izy ireo anefa izay tsy tokony tazapotsiny fa manana adidy noho ny tanora ambara fa ho avin'ny firenena. Tahotra ho an'ny tanora matetika no antony tsy fandraisana andraikitra. Eo ihany koa ny tsy fanomezana sehatra sy fatokisana azy ireo na dia efa voavolavola afaka mandray andraikitra aiza. Sahirakirana zareo manome sehatra n'ilay tanora zany ao anatin'izay tsy atokisana ve ny tanora sa inona ny mety ho antony mahatonga ny tsy mety mamela ny tanora andray lead na antoko politika zany na omena andraikitra. Ny tanora manana modely tanora zany zay koa zava-dehibe rehefa hoe mahazo toerana anankiray ny tanora zany dia tadidio fa ianao no tarafin'ny tanora hafa ihany koa ka raha vao manao ny tsy mety ianao dia lasa le fitokisana amin'ny tanora ihany koa no very ao anatin'izay ka tsara zany tanora ao anatin'ny gouvernement reo mba ho fitokisana ho an'ny tanora avy afara ihany koa. Latsadan zary adin'ny mpitondra fanjakana ny tanora ary tsy nisy ny vahaolana matitra natao azy ireo manoloana ny zava-misy ainana andavanandro. Voakasika ary tsy afabela amin'izany avokoa na an-tanan-dehibe na ambanivohitra. Na manao ny ezaka aza ny tanora mampiseho ny maizy azy amin'ny sehatra samihafa, mipetraka foana ny tsy fahatokisana sy ny tsy fisiany tantsoroka atao azy ireo anka miravoravo tanana ny ankamarony. Dehibe ny fikambanana samihafa ataon'ny tanora mba ahafahany miseho hitan'ny firenena zany hoe zahay manao an'izao, zahay manao an'izao fa amin'ny ankapobeny azy izy ireny saika ny raha misy amin'ny sehatra iraisam-pirenena matetika ireny tanora ireny saika miezaka aza amin'ny alalan'ny tenany na ny fiarahamonina manodidina azy no manohana azy any amin'ny sehatra iraisam-pirenena mba ho hita kokoa anehoana. Misy ny amin'ny lafiny hoe robotika tokony tohanan'ny fanjakana reny, misy ny amin'ny lafiny hoe fifaninanana amin'ny lafiny éloquence na fitenena tokony izany fanjakana foana zany tohanana ny tanora mba
ho hita eran'izao tontolo zao hoe mahay zavatra ny tanora malagasy fa raha itsika eto indray zany tsy manohana ny atsika de reny de zay no lazako hoe tsy miravoravo tanana ny tanora fa miezaka ho hita aza ao anatin'ny sehatra zay misy azy tsirairay avy fa tsy ampy ny ezaka ataony manana ministera ny tanora fa tsy ampy ny ezaka hoe aiza ho aiza ny fanatanterahana ny politika mpanjakana mahakasika ny tanora aiza ho aiza ny famoronana asa ho an'izy ireo efa manana talenta izy ireo de aiza ho aiza ny fanohanana azy ao anatin'izay talentan'izay mila ny tanora mijoro mandraindraikitra ny raharam-pirenena mampiamitra ny fanaovana politika eto Madagasikara rahateo ny fitazanana fotsiny ny zava-nisy na makany amin'ny fampitehana azy kanefa misy ihany ny azo atao hanarenana azy. Ny ankamaroan'ny malagasy dia mankalaza ny taom-baovao amin'ny fiandohan'ny taona ary atao amin'ny alalan'ny fomba maro isan-karazany. Ankoatra ny taom-baovao araka ny tetiandro gregoriana dia manana ny taom-baovao ny malagasy izay ankalazaina rehefa tsinam-bolan'ny febroary sy martsa. Hetsika ara-kolontsaina ary fihaonana mba hanamafisana ny fifamatorana ara-tsosialy sy ara-piarahamonina no hanamariana izany. Isan'ireo mankalaza ny taom-baovao malagasy ny fikambanana Maya ka ny resaka omby sy ny toe-karena ny omby sy ny fomba malagasy ny loha hevitra hovoizina izy ireo amin'ny hetsika ho tanterahana eny Ambohidratrimo raha ny fanazavana. Ny fikambanana Maya zany dia anisan'ireo mivoizy mankalaza ny taom-baovao malagasy. Dia ankehitriny zany izahay dia ankalaza ny taom-baovao malagasy eny amin'ny vohitra Ambohidratrimo. Maro ny hetsika izay ataonay eny, anisan'ny fanaonay isa-taona ny mivohy foto-kevitra anankiray. Tany aloha tany izahay momba ny trano no nresahanay trano sy ny tontolony, teo ny fanaovam-pasana sy ny tontolony, ny momba ny vato. Fa ankehitriny indray zany izahay dia iresaka momba ny omby sy ny sehatra rehetrrehetra ilaina sy ampiasaina ny omby. Omby sy ny fomba mampanao malagasy anisany anaovanay fikarohana sy anaovanay famelabelaran-kevitra amin'ity taona ity. Eo koa ny omby sy ny toe-karena, omby sy ny asa tanana, ny omby sy ny fiainan'ny malagasy ny fandrindra tamin'izany. Zay ny fomba hoentinay ankalazana ny taom-baovao malagasy amin'ity. Ankoatr'izany, fomba entin'ny fikambanana Maya mankalaza ny taom-baovao malagasy ny tsodrano sy ny firaritso ary ny fidiovana. Ankoatran'ireo fomba fototry ny taom-baovao malagasy dia ny tsodrano sy ny firaritso zany, tsodrano sy ny firaritso ary ny fidiovana. Ireo zany no ampiasainay ary ampianarinay ny olona hatrany hatrany. Izahay eto anivon'ny Maya dia mampianatra izay olona rehetra na fikambanana na iza te ankalaza taom-baovao malagasy. Izahay zany afaka mampianatra n'izay linany zany sy ny hevitry ny taom-baovao malagasy na izy na iza ka afaka manao fikarohana eto ny foibe ara-tsaina malagasy. Efatra arivo mahery ireo mivondrona ao anatin'ny fikambanana Maya ka ny tanjon'izy ireo amin'ny hetsika atao eny Ambohidratrimo dia ny ampianatra sy amerina amin'ny fitiavan'ny malagasy ny fomba malagasy taloha ary ankalaza ny taom-baovao malagasy eto amintsika. Izahay zany dia ampianatra, ampafantatra, hitarika ny olona, hampiasa zany fomba mampahendrena malagasy zany. Zany hoe zay rehetra lina zany momba fomba mampahendrena malagasy ka fomba anananay ary vitanay fandalinana dia azonay hozaraina avy. Samy manana ny fomba kalazan'ny taom-baovao malagasy ny tsirairay fa ny andro anaovana azy no iraisana dia ny andro tsinam-bolana. Ny fidiovana sy ny firaritso ny tena voizin'ny ankamaroan'ny malagasy amin'io fotoana io mba hampitombo ny fifandraisana eo amin'ny samy malagasy raha ny fanazavana ihany. Tany amin'ny telo tolakandro teo dia tany amin'ny manodidina ny 90 kilometatra atsinanana somary avaratra atsinanany Vohimar no nisy ilay faritra Andoratsy andalo eto Madagasikara. 570 kilometatra isan'ora ny rivotra miaraka aminy izay arahina tafiotra 580 kilometatra isan'ora ao anatin'ny oram-baratra. Ny kisaka egerany akandrefana somary atsimo andrefana izy ka na afaka 30 kilometatra isan'ora raha ny fanambarany ny sampana mpamantatry ny mety ho toetry ny andro.
manoloana izay nitovy tamin'ny trangana andalovan'ny rivodoza onde tany amin'ny faritra atsimo ny tranga isy amin'ny faritra andalovan'ity andro ratsy ity any avaratra somary avaratra tsinana Madagasikara. Atahorana hoy ny BNGRC ny alondrano sy ny fiakaran'ny renirano sy ny fiakaran'ny ranomasina any amin'ireo faritra andalovan'ny andro ratsy. Misy araka izany ny fampitandremana entina avy amin'ny BNGRC manoloana ny tranga any amin'ny faritra voakasika. Raha mikasika ny alondrano dia ao amin'ny faritra avaratra iray manontolo iny no mety isehoany. Hiakatra araka izany ny ranomasina ary mety hiakatra ny tanety ho an'ny faritra Vohimar, Ambohitralanana, Sambavaville, Antalaville, Ambatoalanana. Misy dia misy ny zavatra fitandremana tokony atao ao anatin'izany. Noho izany dia mikasika ny alondrano aloha na ny fiakaran'ny vagy zany tenenantsika azy dia entana ny mpampiasany ranomasina amin'ny tapany avaratra iray manontolo mba tsy handrika intsony mandritra nyty faran'ity herinandro ity. Entana manokana ny mponina eo anelanelan'ny Vohemar, Ambohitralanana mba hitandrina fa hiakatra be ny ranomasina, Sambavaville io Antalaville io Ambohitralanana io dia ampahana. Ao anatin'izay ihany koa dia ao ihany koa ny mety hitandremantsika mikasika ny avaratry Vohemar ato Ambatoalanana. Ny fampitandrenana momba ny fiakaran'ny ranomasina an-tanety ny antony anaovana zany filazana izany fampitandremana izany. Atahorana ihany koa mety akaran'ny renirano ny Antelo Ambanana ao Maroantsetra, ny renirano Mahavavy, Mahajemba, Sambarano Ambanja ary ny renirano Manambato sy ny Ony Manambero. Ny faritra manamorona ireo renirano ireo dia mety ho voakasiky ny fiakaran'ny rano avokoa raha ny fanazavana trany. Ankoatran'izany dia mety fiakarany renirano. Atahorana dia atahorana ny any Maroantsetra amin'ny Ony na ny renirano ny Antenambalana. Ao ihany koa ny ao Ambodiadabo, Ankofa, Mariarano, Ambinantelo, Anjanazana. Raha ny aty Ambilobe ndray dia manamorona ny renirano Mahavavy dia Ambato Benanjavy, Ambilobe, Mantaly, Ambodibonara, Betsiaka, Ampahaka, Ambalia. Raha ny renirano ny Manjeba ndray dia ao Ambodimadiro, Tanambao, Marivorahona, Antsaravibe, Andranofotsy. Ny aty Ambanja ndray manamorona ny renirano ny Samborano dia ao Marovato, Ambohimorona, Bemanevika, Ambolohazo, Ambanjaville, Ambodisakoa, Antsahapano. Aty Vohemar manamorona ny renirano ny Manankolana dia Ampisikina, Ambarilao, Ambilobe. Akoatran'izay dia aty amin'ny renirano ny Manambato dia ao Ambohibe, Amboditsoha, Bombatsivero, Ambatoharanana ary farany aty amin'ny Ony Manambery dia aty Manirenja sy Ampondra. Mety isy oram-baratra raha pitso sy raha fakapitso any Mahajanga ho hiatrany ny BNGRC. Misy hatrany ny fampitandremana mahakasika ny fiakaran'ny rano sy ny faratsy ny lalana ho an'izay mizotra makany amin'ny faritra iny. Ny fiotsahan'ny tany sy ny fianjeran'ny hazo ary ny fiotsahan'ny trano ho an'ny mponina any avindrefany iny. Toy izany koa entana ny mponina amin'ny tapany avaratra manontolo. Ao anatin'izany i Mahajanga izay ivo ny fankalazan'ny fety ny vehivavy ho mailo fa mety hisambaravara ny ranomasina. Ary indrindrandrindra ny fampiasana ny lalam-pirenena fahaefatra Maevatanana ka hatrany Mahajanga. Entanina hatrany ny vahoaka sy ny mponina amin'ireo faritra rehetra voakasika ireo mba hanaraka ny toromarika omeny manam-pahefana izany tokony.
raikitra ny fifandonana teo amin'ny tafika siriana sy ireo mpomba ny filoha teo aloha Bashar el-Assad tany avaratra andrefa ny Siria omaly alakamisy. Manohitra ny fitondrana misy ankehitriny izay tariny Ahmed al-Sharai ireto mpomba ny filoha teo aloha ireto. Vokany, olona 270 no namoy ny ainy vokatry ny ady tao anatin'ny 420 ora ka ny 430 tamin'ireo dia avy amin'ny tafika siriana, 230 hafa kosa mpomba ny filoha teo aloha, 4 ireo olon-tsotra. Ampolo maro ireo naratra teo anivon'ny tafika raha ny tatitra nataon'ny sampana mpanara-maso ny zon'olombelona ny antoerana na ny OSDH. Ity no fanafihana mahery vaika indrindra tao Siria, taoriny niongana ny filoha teo aloha Assad ny volana Desambra lasa teo raha ny loharanom-baovao. Na dia nisy aza ny fifandonana matetika nandritra ny andro maromaro tany amin'ny faritry Latakia, any amin'ny toerana misy ny filoha siriana teo aloha. Malona ny ady dia nilaza ny tompona andraikitry ny filaminana ao Siria fa hiezaka arak'izay azo atao isy ny filaminana ny antoerana ho fiarovana ny ainimponina ka hanao ny ezaka rehetra mifanandrify amin'izany. Isan'ny fanambo an'ny fitondrana vaovao rahateo zany raha ny fanazavany manam-pahefana siriana. Isan'ny fepetrana raisiny teo anivon'ny tafika arak'izany ny fanampiana isa ireo miaramila miasana amin'ireo faritra misy ny ady toy ny eo Latakia, ny tanàna ny Jable Arioms manomboka androany.